antsika n'Andriamanitra tompoko tsika rehetra no hiaraka hiteka fara zay mafy tena mafy amin'ny anaran'i Jesosy miarabantsika rehetra toga manotrina toga eto amin'ny toerana ity mba anao fotoam-pivavahana famezana voninahitra an'Andriamanitra dia arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra any tokantrano any manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao hoy aho amintsika rehetra velona Jesosy tsy miova Andriamanitra zay nataony fahiny dia mbola ataony ankehitriny ka androany zany raha nompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo isika dia ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra fa ianao toga eto io ianao zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao ahita ny herin'Andriamanitra miasa ahita ny herin'Andriamanitra manasitrana ahita ny herin'Andriamanitra mamonjy ahita ny herin'Andriamanitra manao fagagana asio teka mafy be tompoko halleluia ndao hivavakantsika ametraka zao fotoana zao eo an-tanan'Andriamanitra raitsy to Andriamanitra mahery Andriamanitra magaga lay tsy miova omaly Seigneur mandrakizay sotranao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay profon'izany eto anao hita an'ity fotoam-pivavahana ity hita anay amin'ny fitahina amin'ny karazany zay rehetra marary androany tsy misy marary tsy sitrana eto zay rehetra manana olana tsy misy olona manana olana eto ka tsy ho afana amin'izany ary amin'ny maha-olonao anay dia ho tahinao tokoa zahay ho ataonao zany androany Andriamanitra ho tanteraka amin'ny rehetra zany androany ka dia misaotra makasitraka mame voninahitra anao zahay halleluia amen halleluia hira anankiroa no anisantsika ny fotoana samy manompo ny tompo amin'ny fontsika rehetra isika toga manaraka itona zany alefarya ny fampontsika ny tompo miaraka amin'reto namana mpitarika fidiarana ireto halleluia dia manamafy ny fiarabana zay efa noentin'ny mpanompony teo fa tsy andrely itsika manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ahy hitsangana ny toerana misy ianao manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika isambatan'olona hafa loatra ity fotoana ity androany satria nahoana voatsery tsika nankalazan'ny Paska mendrika loatra raha tena hifaly amin'ny fontsika rehetra sika tsy any amin'ny toeran-kafitsika nitady fifaliana fa eto amin'ny fiderana an'Andriamanitra zany hoe tsisy tolonina malahelo tsony eto ary raha malahelohelo ianao tonga eto soloan'Andriamanitra fifaliana satria eto le loharano fifaliana dia ny fanamasina zany amen asy tia tanana mafy satria ho amin'ny fanamasina ny voninahitra halleluia asyika mafy hoe halleluia halleluia ary mbola iorakoraka mafy noho ny efa nataonao hatramin'izay ianao satria mpandray Jesosy ianao amen dia andaotsika tena hiaraka hifaly natao mihitsy hoe irahinao tiry ity satria nahoana famonjena nataon'i Jesosy ianao zay tsy hoe tantara iny na hoe tsy maintsy nakalazaina iny dia samy vitany iny fa ny famonjena nataon'i Jesosy ianao teo ambony sy fijaliana dia ozy Jesosy hoe vita fa ianao dia tena tokony hifaliny amin'izany ary tena tokony hamokatra fifaliana foana eo amin'ny fiainanao fisaintsainanao izany famonjena nataon'i Jesosy ianao izany zany hoe ka andaotsika hiaraka hidera kitio kely dia namanao akaikinao satria hafahafa ihany andaotsika hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny fofeny fifaliana hoe androany raha mety aminao dia somary alao ataotsika malaladalaka hoe ny toerantsika fa tena hifalytsika androany hibitabitaka tsika ao anatin'ira fiderana satria mendrika manao ny hifaly androany amen dia andaorytsika hiaraka hifaly amin'ny alalan'ny tsirytia lasarsika Si fai calaza não sai virar Ela si socia iubia não mata kizar Bem beira fitaina no bem não andar Fantesse a mi fiubina no passarachar I'm a 600 and andou e vai ver outra lazas
Kila sifa lekalaza lausailan Tera sisa chayuda não maragiza Falei beira fitaina no menau anai Facesena mi fiumina asalacha Sabi makanasa nela na videira Yarifali, yaritera A casa se avisa Yarifali, yaritera Yariuga não managiza That's how it sounds. Sarayandao, sarayindida, sarayandao Wala ilay pa yung sika. Tira si fare a casa non sai dirare Tera si socia aiuta não maravilhar Falei beira fitaina no menau andar Facesena mi fiumina a saracciar Doni lazo e yarifali. Yarifali, yaritera, anche l'asa si avvisa. Yarifali, yaritera, yariuga non managiza. Ma sarayandao, sarayidinda, sarayandao. Ama bisiano e yarifali. Yarifali, yaritera, anche l'asa si avvisa. Yarifali, yaritera, yariuga não managiza. Ma sarayandao, sarayidinda, sarayandao. Dami sana siga dia kamu aku bifalin. Haleluya. Asura kuna bifalina sa china nafsi kanya fonte. Med kanske sociata sinderan dran. Yarifali, yaritera, anche l'asa si avvisa. Yarifali, yaritera, yariuga não managiza. Ma sarayandao, sarayidinda, sarayandao. That's how it started now. Sarayandao, sarayidinda, sarayandao. Sarayandao, sarayidinda, sarayandao. Asitika teka mapemera kambiurakurak. Haleluya. Tena tsara ny Andriamantsika satria mbola naneo izany famonjena nataon'i Jesosy asy ianao dia zao hoe ny fahatsarany nampisy ny famindrapony mandrakizay teo amiko sy teo aminao. Ho efa an'i Jesosy ny tanantsika.
dia tena tena eny Jesosy hoe tena mendrika fisaorana izany androany. Jesosy eo tsy vitavita foana tompo raha ny famonjena nataonao satria efa nitsangana ianao fandresena lehibe ho anay zany ary tena fahasoavana no namonjenao anay Andriamanitra. Fa androany izay tompo dia tsy hainay tsy hankasitraka any amin'ity androany ity, tsy hainay tsy hankohaka, tsy hainay tsy hanome lanja an'izany raha nalatsaka ao zany teo amin'ny fiainanay. Halleluja. Saotra tompo. Aza tsahatra androany ny tananao mihofahofa fisaorana, aza tsahatra androany fa hoe hipololotra eo vavanao ny fisaorana azy. Halleluja. Saotra Jesosy. Amen. Marizay nataonao ahy tsy voatanisako izy iray Sikirehetra iray feo. Naisy fisaorako Halleluja. Nambola misy teny arivo aza dia mbola tsy ampy foana izany. Naisy fisaorako Lay tompona nasitranay ka sitrana tanteraka hoe naisy fisaorako. Lay Jesosy be fitiavany rey lay rano velona naisy izy nentinidina ny lanitra nanetry tena mba ho famonjenao ahy. Halleluja. Saotranao izay Jesosy ny amin'izao fotoan'izao. Tonga tokoa ianao Jesosy eo nanetry ny tenanao mba ho famonjenanay tsirairay avy. Eny fa na dia nanamafy ary ianao hoe tsy anareo ny fidy hafa zao no fidy anareo. Zava-dehibe ho anay mpiny Jesosy tonga eto amin'izao fotoan'izao izany famonjena sy raha nalatsaka ao zany. Efa velona ianao tondra fananganana fahavelomana be dehibe teo amin'ny fiainanay dia izany indrindra ny antony mahatonga anay milaza hoe inona ny soa avalinay no ny soa rehetra nataonao taminay. Ka izany ny antony hanabaranay amin'izao fotoan'izao. Inona no avaliko hanao Jehova. Izany mihitsy Jesosy. Amen. No soa rehetra nataonao taminy. Inona no avaliko hani Jehova. Halleluja. No soa rehetra nataonao. Não se ambara fuziga rehetra hoe raiso ny fiderana sy ny sotra. Amara
Samiary makatoeransika andao alokana fotoana isika rehetra ivavaka enina dia ianareo any atokantrano azy dia atsoko etaniko andao anokana fotoana anao vavaka voalohany amin'izany dia tsara raha amafisitsika isan'andro ny falorantsika ny fialantsika mba ho an'Andriamanitra. Amen na isan'andro dia atokany ho an'Andriamanitra foana ny fiainantsika ny mombantsika rehetra. Dia ao anatin'izao vavaka iarantsika manao zao raha matsapy ianao fa misy zavatra tokony hibebanao ny zavatra ataonao tokony hanaovana fifonana dia ataovana fibebahana ataovana fifonana fa Andriamanitra vonona ny amela ny eloka vitatsika vonona amela ny fahatsontsika rehetra noho ny am' Jesosy efa maty teo ambony azy fijaliana dia izay nambarako izay no ataon'Andriamanitra amintsika. Misy dikany mantsy izao fanetanana ataoko antsika izao satria amin'ity androandroany ity dia hivavaka ho anareo izay marary ao, hivavaka ho anareo izay manana olana ao, hivavaka ihany koa mba hoe ho amintsika fiangonana, hoe ho amintsika olon'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra mahagaga ka hitondrantsika ho amin'ny fandresena mihezinezina, ho amin'ny fitahiana lehibe mba tokantsika hanana fiainana mety ihany koa na lavorary ihany koa. Amen na fa raha manamary tena mantsy ianao dia tsisy azon'Andriamanitra atao, tsisy azony atao. Zay mahatonga hoe nitaona manentana hoe atoloro an'Andriamanitra tsara ny mombantsika rehetra ary ataovy ny fibebahana sy ny fifonana ny amin'ny zavatra tsapanao hoe tsy nety nataonao na hoe tsy tsara nataonao mba tonga an'Andriamanitra hiasa amin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Ataontsika le hira hoe o ny rany Jesosy vitsy zay hira izay tonga dia hiaraka hivavaka samy manao vavaka toram-po tsika rehetra loary eo anatin'ny fonao ao hevery tahakany hoe tsy misy ololafa afa-tsy anao irery ihany eto raha anao an'izao vavaka izao isika. Alefa tompoko o ny rany Jesosy. Ampimo masonao ao anatin'izao hira izao. Ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra zany hira iarantsika manao zany. Lumana diwai viara heloko izahay noho ny amin'ny rano Jesosy ary toka madio eo anatrehany ihany koa noho ny amin'ny rano Jesosy. No mampandresy ahy misotranao Andriamanitra makasitraka anao zahay fa ny Andriamanitra tsy to eo amin'ny fiainanay ianao androany ka dia andreto izahay
samy manamafy fa atolotra ho anao ny tenanay, ny ainay, ny fananay mba hoe ho atananao Andriamanitra. Noho ny amin'i Jesosy dia raisinao tokoa izahay. Ary na izany izy aminay toka eto, miaiky fa diso, miaiky fa nanota, miaiky fa nanao tsinety, avelanao heloka izahay satria tianay ianao, satria efa matototra fahotana Jesosy, satria efa nandatsaka ny rany ho famelana ny helokay Jesosy. Samy mivavaka tsika rehetra atolory ho an'ny Andriamanitra ho iaho ny tenanao, ny ainao, ny fanainao. Aoka tena ho tafapetraka zato isan-jato eo an-tanan'Andriamanitra avokoa ny mombanao rehetra. Ao anatin'izany mety eza hibebaka, mety eza hiaky ny fatosoana, ary mety eza hiala amin'ny ratsy rehetra mba ahafahan'Andriamanitra manao zava-dehibe ao anatin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Halleluja. Sara anao Andriamanitra, sara anao, mpanao sara anao. Halleluja, halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Iarahantsika manao ilay hira hoe nandao anao hoe lao raiky eo andininy voalohany ihany. Akopihany masinao ao anatin'izany hira iarahantsika manao izany tompoko. Verna fandrony ihany nandao anao ela ao raiky eo. Nandao anao ela raiky eo, sao teteu tiao. Amen. Maniry akina tratrana sao teteu. Atsaka ny tananao tompoko. Misaotra ny amin'ny famindrapo lehibe nomenao anay rehetra izay tonga manompo anao ato amin'ity trano ity. Enina dia ireo namanay manaraka izao fotoam-pivavahana izao azy inoko fa dia namindra fo taminy anao. Androany dia foana la hevitra nampisaraka anay taminao Andriamanitra. Foana izany ka dia miandrandra fahasoavana tsy misy toy zany avy any aminao zahay androany. Ny marary aminay rehetra tonga eto ho sitrana. Tsisy na dia olona ray tsy ho sitrana androany. Ireo manana olana tsy ho jerenao fotsiny. Fotoananao zao ho vonjenao ho afaka amin'ny olana izahay. Ary ny fiainanay ao amin'i Jesosy ho tahiana ho arabaky teny. Ho tahiana ho arabaky teny. Ho tahina raha mivoaka n'ity toerana ity.
ary ho tahina rehefa miditra ty toerana ity. Ary naizanaiza misy anay dia tsy ala aminay ny tananao mitondra fitahina ho anay. Ho avanao zahay ka dia misaotra ray, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fisaorana an'Andriamanitra andao hiteka mafy isika. Avy hatrany dia ometsika toerana reto mpitarika fiderany reto. Amaky baiboly isika ato amin'ny bokyny Marka 4:12 andininy 4:12 ka hatramin'ny 20 farany. Marka 4:12 andininy 4:12 ka hatramin'ny 20 farany. Toy izao no voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Rehefa afaka izany hoe taoriana ny fijaranan'i Jesosy tamin'ny maty, dia nisy resadretraka nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo apôstôly. Dia izay mahatonga ty teny ity manao hoe rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsy ny azy no tsy finoany sy ny amafonfony satria tsy ninony ireo rehefa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary Jesosy taminy mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay misy atao batisa no hovonjeny, fa zay tsy mety mino no hoelohina. Ary zao famantaran'izao no anaraka zay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Hitena fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray mianarana izy, ary na dia misy solotravy mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. 20 Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka ao an-tanakavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa, ireo apôstôly, ireo mpianatra dia lasaka nytoriteny eny tontolo eny, ary ny tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Ny lohateny ny afatra entina ho antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia izao: miantso anao anao ny asany ny tompo Andriamanitra tsy tovo. Averiko indray ka eno tsara. Miantso anao, miantso antsika rehetrarehetra toka eto anao ny asany ny tompo Andriamanitra tsy tovo aby. Ny tanjon'Andriamanitra rehefa fiangonana dia ity: voalohany, ny amonjy ny fanahin'ny olona rehetra velona eto ambony tany ity, ka anompo an'Andriamanitra izany olona izany, fa tsy sanatria ka anompo an'ity zao tontolo zao ity na anompo devoly. Amin'izao vanin'andro misy antsika zao matsy, tsy vitsy amin'ny olombelona velona eto ambony tany ity no manompo an'ity zao tontolo zao ity, ka mahatonga azy manao ny fiainany zao tontolo zao, manao ny fomba zao tontolo zao. Tsy vitsy amin'ny olona no tena hoe manompo devoly, ka ny sitrapony devoly no iainany mandritra fahavelomany eto ambony tany ity. No zany dia manana tanjon'Andriamanitra fa amonjy ny olombelona rehetra, amonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity. Faharoa, ny tanjon'Andriamanitra ny fiangonana dia ity: ny amonjy ny fanahin'ny olona rehetra velona eto ambony tany ity, mba hiarahany zany olombelona zany amin'Andriamanitra ao an-danitra rehefa tapitra ny fepotona hijanonany eto ambony tany ity. Fa tsy sanatria ka hoe ho very any amin'ny elo izy, ho very any amin'ilay antsoina hoe fariafo sy solofara. Amin'izao vanin'andro misy antsika zao ngiaka maro be mihitsy ny olona no
mirohatra makany amin'ny elo e, makany amin'ilay fariavy sy solofary e, tena mirohatra miazakazaka makany, satria araka ny voalaza ny baiboly raha teo malalaka ny lalana makany, migodana ny lalana, dia Jesosy manao hoe maro miditra any. Dia zay mihitsy zany le tanjon'Andriamanitra hoe hovonjena ny olona mba tsy hiazakazaka ho any amin'ny elo, ho any amin'ilay fariavy sy solofary, na ho any amin'ilay fahaverezana mandrakizay, fa kosa mba hiaraka aminy mandrakizay ao an-danitra. Efa haintsika tsara angamba n'ilay teny ao amin'ny Jaona 3:20 hoy ny voasoratra fa toy izao no ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanafiana mandrakizay. Amen. Dia mba hatoka zany ho tanteraka ry havana malala ry fiangonana toka eto, mba hatoka ny tanjon'Andriamanitra ho tratra, dia le hoe amonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity, dia izao nametraka ny raikitra sy asa lehibe teo amin'ireo apôstôly sy ireo mpianany Jesosy. Averiko indray hoe mba hatonga zany ho tanteraka, dia ilay tanjona lehibe ny amonjy ny fanahin'ny olona rehetra velona eto ambony tany ity, dia niona tamin'ireo mpianatra Jesosy, niona tamin'ireo apôstôly Jesosy, dia nametraka ny raikitra sy asa tao amin'izy ireo ny tombo Jesosy. Ary tsy nijanona treo fa dia mametraka ny raikitra sy asa amintsika mpino rehetra ihany koa Jesosy. Dia isika mpino kristianina amin'izao taonjato 120 misy atsika izao. Ny tiako tsindrina zany dia hoe tsy ny apôstôly sy ny mpianatra tamin'izany fotoan'izany ihany no nametra an' Jesosy ny raikitra sy asa lehibe mba hamonjy fanahin'ny olona be dia be eto ambony tany ity, fa isika tsiraray avy zay toka eto, zay mahatsaro tena fa efa mpino kristianina, zay mahatsapa tena fa efa nino a Jesosy, zay mahatsapa tena fa efa manana Jesosy ao anaty, manana ny raikitra lehibe, manana asa lehibe isika zay avy any amin'ny Jesosy mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany ity. Ahoana ho Jesosy ao amin'ilay teny novakitsika, hoy izy amin'ny teny 10 hoy izy ko mandehana ianareo apôstôly, mandehana ianareo mpianatra, mandehana ianareo fiangonana amin'izao taonjato 120 misy anareo zao, mandehana ianareo ka dia mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy amin'ny olona ray sy roa sy telo dimy amanenina ihany, fa amin'ny olombelona rehetra, na iza mety olombelona, dia izay mandehana ianareo ka mitory ny filazantsara, mandehana ianareo ka mitory ny filazantsara. Zany hoe tsy maintsy ambara amin'ny olona rehetra tompoko, na iza tsy maintsy ambara amin'ny olona rehetra ny filazantsara ho famonjena ny zanak'olombelona, ho famonjena ny fanahin'ny olombelona. Tsy maintsy ambara amin'ny olona rehetra fa efa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy, maty nitondra ny fahotan'ny olombelona rehetra. Tsy maintsy ambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Tsy maintsy ambara izany. Zao moa ny fampianaran'i Paoly, fanazavana tena mitombona. Romana 2:20. Raha ny amiko izy dia tsy menatra ny amin'ny filazantsara, fa io filazantsara zay toriko io, zay nasain'i Jesosy ho toriko, io filazantsara io mira herin'Andriamanitra ho famonjena an'izay rehetra mino zany. Ao amin'ny filazantsara io zany no misy herin'Andriamanitra, ka rehefa toriana, rehefa ambara, rehefa lazaina amin'ny olona izany, dia miasa le herin'Andriamanitra, ka raha vao mino le olona,
raha vao manaiky le olona tonga dia miasa le herin'Andriamanitra mamonjy ny fanahin'ny olona. Zay no aty mahatonga antsika fiangonana hatramin'ny isian'ity fiangonana ity tsy mba naporosiana hoe mandehana torio amin'ny olona, mandehana ambarao amin'ny olona ny amin'ny fiangonana refy. Tsy naporosianareo amin'izany a, na mandehana ambarao amin'ny olona na mitory amin'ny olona ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe. Tsy naporosianareo amin'izany a, tsy mahavoavonjy olona ny fiangonana refy, tsy mahavoavonjy olona ny anarako, fa ny filazantsara ihany no azo antoka fa mahavoavonjy ny fanahin'ny olona mba tsy very ary mahavoavonjy ny fanahin'ny olona mba tsy ho any amin'ny elo na ho any amin'ilay fariafo sy solofara. No zandrindra ry fiangonana tonga eto, afatra lehibe avy any an-danitra avy amin'ny Jesosy. Zao ambarako aminareo zao, tsy maintsy mandeha ianao tonga eto, tsy maintsy manao ny asa zay asain'i Jesosy hampanaovina anao ianao. Tsy maintsy, tena tsy maintsy arabaky teny. Tsy maintsy mandeha amin'izay lalan'izay ianao raha tia hita sitraka amin'Andriamanitra. Be dia be kely ny olona no tia hita sitraka amin'Andriamanitra e. Dia fa misy dingana ataony tao, tia hita sitraka amin'Andriamanitra ka dia noraisiko Jesosy, tia hita sitraka amin'Andriamanitra ka dia nialako ny fahotako, tia hita sitraka amin'Andriamanitra ka dia tsy mandeha tsy manota intsony. Mety be daholo zany rehetrarehetra zany, fa raha tena tia hita sitraka amin'Andriamanitra akoatran'izay ianao dia mandeha ihany mitory ny filazantsara, mandeha ihany ambarao amin'ny olona ny amin'ny Jesosy zay efa nitondra ny fahotan'ny olona, ny amin'ny Jesosy zay efa nalevina, ny amin'ny Jesosy zay efa nitsangana tamin'ny maty, ary ny amin'ny Jesosy zay velona mandrakakehitriny ary mandrakizay. Izy aminareo tonga eto no efa pino, efa nanotena ho an'i Jesosy ny andraikitra sy ny asa nakiny Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra tamin'izany fotoana zany, dia ankininy amintsika taranaka amin'izao taonjato faraika amby roapolo taona arivo fatelo zao. Marina zany ange, marina zany fa tsy anganoangano na ono na hoe resa be fotsiny fa tena marina be zany ambarako aminareo zany. Eo amin'ny ady fafita be folondray, eo amin'ny ady fafita be folondray, rehefa mandeha manao ny asa nakiniko aminareo ianareo ho Jesosy, dia ampanarahako anareo ireto famantarana ireto. Rehefa mandeha ianareo manao ny asa zay nakiko aminareo, dia ampanarahako anareo reto famantarana reto. Ny roa amin'ireo angambany no ambarako amintsika fiangonana. Voalohany, amoaka demony amin'ny anarako ianareo ho Jesosy. Amoaka dia amin'ny anarako ianareo. Zany hoe rehefa mandeha mitory ny filazantsara zany itsika araky ny didiny tompo, araky ny baikony Jesosy, dia matoky fa efa nomena antsika miaraka amin'iny asa fitorian'ny filazantsara iny ny fahefana entina mamoaka demony. Tsy zany mantsy a, fa tsy mety amin'Andriamanitra hoe nisy olona nitoriana filazantsara nanambarana tamin'ny amin'ny Jesosy, dia nino a Jesosy, nandray a Jesosy, dia voavotsy ny fanahiny, dia hoe avela fotsiny amin'izao izy. Fa tsy maintsy avoaka ny devoly zay nazy toerana voalohany tao aminy, tsy maintsy avoaka. Fa raha tsy zany a, tsy milamina fiainan'izany olo zany mandritra ny fahavelomana eto ambony tany ety, hoe lasa voavotsy ny fanahiny le olona, fa le devoly mbola mipetraka ao aminy. Zay mahatonga Jesosy arahako famantarana ny fitoriana filazantsara ataonareo. Inona famantarana? Tsy maintsy avoaka anareo ny fanaratsy, ary rehefa avoaka anareo amin'ny anarako io fanaratsy, dia tsy maintsy manaiky anareo io, tsy maintsy mandeha io. Ndre mandeha rehefa nanao zany asa zany tokoa ny apôstôly, ny mpianatra Jesosy, dia gaga ry zareo, talatsony ry zareo. Dia zao ny témoignaziny, mpampianatra ô, tompo ô, na dia ny démoniazy dia
manaiky anay no ny anaranao. Tena tsapan'izy ireo hoe le devoly zay mipetraka tamin'ny toerana iray, ny devoly zay namatotra olo anankiray, rehefa navoaka ny zareo dia nivoaka, nanaiky nivoaka. Nefa hatramin'izay zany demonia zany, zany fanaratsy zany dia nandeha teo tampondon'ny olombelona. Fa tateoriana vao tsapany reto mpianatra reto, tsapany reto apôstôly hoe ay tena manaiky anay noho ny anaran'i Jesosy ny demonia. Ka zay zany no famantarana anankiray ampimbany tompo atsika rehefa mandeha tsika manao ny asa nakian'ny tompo amintsika. Amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy isika. Ary manaiky antsika ny demonia na inona karazany. Manaiky anao ny demonia na inona karazany. Dia ny faharoa indray dia hoe anasitrana ny marary anareo. Ny famantarana manaraka rehefa mandeha mitory filazantsara isika, rehefa mandeha manambara ny amin'ny Jesosy isika, dia ampanarany Jesosy famantarana anankiray ilay antsoina hoe anasitrana ny marary. Tsy mifidy io naretina inona dia asain'i Jesosy vavaka ho an'ny marary ianao, dia anjaran'i Jesosy avy eo no manamarina ny vavaka ho an'ny marary ataonao. Andoko dia vakitsika ny 1:7 zao voasoratra, ary zao famantarana zao no anaraka zay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy. Dia diantsika eo amin'ny 1:9 tapany farany, ametra tanana marary izy ianao zany dia ho sitrana ireny. Halleluja, halleluja. Koa amin'ity androandroany ity eto Jesosy miteny amintsika tsiraray avy sambatan'olona izy androany, ampy zay fiainana varimbariana ny ainanao fahiny fa manompoka androany, dia miantso antsika Jesosy, miantso antsika izy ary maniraka antsika izy mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Arako famantarana ny asa fitoriana filazantsara zay ataonareo, fa ianao dia afaka amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, ary ianao ihany koa dia afaka anasitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Mety ametraka fantanina angamby ianao hoe pastera, zary samba ny voatoka eto, mbola vaovao be amiko ny fitoam-pivavahana atao eto. Ny olona efa miteka, vita miteka, zay vao ohatra ty anangatany hiteka. Taraiky mbola vaovao be, tompoko, na dia samba ny azo lotoka eto, ka tapa-kevitra ho an'i Jesosy, tapa-kevitra ho an'Andriamanitra, dia iraka mitovy no apetraka Andriamanitra amintsika rehetra. Zao ny teniny tamin'ireo apôstôly, teniny tamin'ireo mpianatra, teniny ihany koa amintsika mpivavaka efa ela be tato, ary teniny aminareo zay samba toka eto. Mandehana ianareo, mitsangana ianareo, mandehana mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy misy avahana. Fa arako famantarana ny fitoriana filazantsara ataonareo. Rehefa mamoaka demonia ianareo dia hivoaka ny demonia. Rehefa hivavaka marary ianareo dia ho sitrana ny marary. Ko amin'ny anaran'i Jesosy, zay rehetra vonina ny andeha, tsofoka rano hita vokatra, tsofoka rano hita fambiazana. Halleluja. Dia satria efa niteny vokatra sy fambiazana ihany dia any amin'ny Jaona 5:12 any andiny 12 dia manamafy Jesosy, tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo, dia nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba retany vokatrareo. Kasery amin'izany teny izany dia tena resy lahatra hoe fa iza moa ao. Zany ry havana malalaka tsy nieritreritra ny nanotena ho an'i Jesosy zany tsy nieritreritra ny anompan'Andriamanitra zany fa nafinaritra be ny fiainan'ity zao tontolo zao ty zay niainako, nafinaritra ny nanompo samy tamin'izany fotoana zany. Za zao mihitsy no mpakany am-pasana miantso ny fanany maty
rehefa toko amin'ny fotoana tiako hiatsona azy. Tsy nieritreritra hoe andeha hanotena ho an'i Jesosy ho an'Andriamanitra, fa dia hitako hoe Andriamanitra mihitsy tia. Ary ny fitiavany ny afara tamin'ny fiantsony fifidianany fanendreny hoe mandeha ihana ianao mba hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandehana ianao mba hamoaka démonie amin'ny anarako. Mandehana ianao mba hanasitrana ny marary amin'ny anarako. Izy mihitsy fidy ho amin'izany. Matsiaro ny teny nataon'i Jesosy mikasy any Paoly apôstôly. Aza matahotra makany amin'ny Saoly ianareo zay Paoly ankehitriny, fa fanaka voafidy izy. Zany fidy azy mba hitory filazantsara amin'ny jetilisa, mba hitory filazantsara amin'ny jiosy. Tena tsapako hoe fanaka voafidy ihany koa. Ianareo toka eto ihany koa raiso zany teny zany hoe ianao ihany koa dia fanaka voafidy. Ianao fanaka voafidy. Fanaka voafidy natao hitory filazantsara. Fanaka voafidy natao hamoaka démonie. Fanaka voafidy natao hanasitrana ny marary. Halleluja. Amen. Dia ho fanamafisina zany tratraidro zany dia izao. Tena mampahery be ity teny ity. Tsy mandeha irery akory ianao. Tsy mandeha irery isika. Amin'izany andraikitra sy asa lehibe zay nakin'ny tompo amintsika izany. Araka ny teny nataony dia momba antsika sy miaraka amintsika foana ny tompo Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Amen. Eno tsara nge ny voasoratra ny amin'izany rehefa vitan'i Jesosy ny afatra zay napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra, dia nakarina ho any an-danitra Jesosy. Teo mason'ireo mpianatra, lasa izy. Matio voarainao ve ny afatra napetraka Jesosy? Dia ondray ny anankiray, hoy Petera, voarainao ve ry Jaona ny afatra napetraka Jesosy? Tena oke. Voaraintsika rehetra ve ny afatra napetraka Jesosy? Tena oke. Dia vitsan'izay dia lasa tamin'izay ireo apôstôly, ireo mpianatra. Lasa nanteritra ireo Jesosy nampiakarina, fa izy ireo kosa lasa nandeha nanatanteraka mibaikon' Jesosy. Falingely ilay Andriamanitra tany an-danitra nahita ny fihetsika nataony reto apôstôly, reto mpianatra reto hoe lasa zareo nandeha nanatanteraka mibaikon' Jesosy. Lasa zareo nandeha nitory ny tenin'Andriamanitra. Lasa zareo nandeha nijory vavolombelona. Lasa zareo nandeha nivavaka ho an'ny marary. Lasa zareo nandeha namoaka démonie. Ka rehefa tena nandeha tokoa reto apôstôly, reto mpianatra, dia hoy ny Baiboly, ny tompo dia niara-ny asa taminy. Ny tompo izay nampiakarina ho any an-danitra lasa niakatra tokoa hitany masony, fa saingy izao tena mirakla niara-ny asa tamin'reto mpianatra, tamin'reto apôstôly, tamin'reto mpianatra reto foana Jesosy. No hamariny Jesosy ny teny zay nambaran'reto apôstôly raha nitory ny filazantsara, raha niresaka tamin'ny olona izy hoe ho sitrana ianareo zay marary. No hamariny Jesosy ny teny zay nambaran'i Jesosy tamin'izy ireo hoe za hiaraka aminareo foana, za ombanareo foana, naiza toerana alianareo mitory ny filazantsara, toerana alianareo manasitrana ny marary sy ny toerana alianareo mamoaka démonia. Andao nge vakitsika amin'ny 1920 ary ao tsara voasoratra. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Vita ny fitenenana, vita ny afatra, dia nampiakarina ho any an-danitra Jesosy. Dia aiza misy azy napetraka Andriamanitra eo an-tanankavanana. 20 fa izy ireo kosa, ireo apôstôly, ireo mpianatra, dia lasaka nitory-teny eto tontolo eny. Dia ity ilay teny nambarako tery aloha hoe
tsy mandeha rery zany ianao rehefa tena voniny kandeha, rehefa tena vonina andray ny andraikitra sy anatanteraka ny asa zay nakiny Jesosy aminao. Ity le teny fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny, ary ny tompo niara ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Ny tompo no niara ny asa taminy ka nanamarina ny teny, na ny teny nataon'ny tompo tamin'izy ireo, na ny teny nataon'ireo mpianatra ireo tamin'izany fotoana zany, no amarin'ny tompo ny teny rehetra. Halleloia, amen, amen. Ary raha mamaky baiboly isika dia mahita fa tonga tao amin'ilay niriny mihitsy ny tompo Jesosy, tonga tao amin'ilay niriny mihitsy izy ary tena faly sy afa-po izy raha nahita, raha nametraka ny andraikitra sy ny asa tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianatra. Tena tonga tamin'ilay niriny ny tompo. Inona ny zava-nisy tamin'izany? Inona ny zava-nisy hoy ao? Raha mamaky ny baiboly isika dia fanan'olona maro be, tena maro be no voavonjy tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy ny mpianatra tamin'izany fotoana zany. Fanahin'olona maro be no voavonjy. Ohatra amin'izany, ohatra voalohany, tamin'ny andro Pentekosta, tamin'ny alalan'ny toroteny voalohany nataon'ny Petera, dia hoy ny baiboly hoe nahatratra 3,000 ny fanahin'ny olombelona voavonjy. Averiko ihany, tamin'ny andro Pentekosta, tamin'ny alalan'ny toroteny nataon'ny Petera voalohany, samba nisy ny toroteny teo masom-bahoaka, dia nahatratra 3,000 ny fanahy voavonjy. Asy ny apôstôly toko faharoa 1:7 no manambara izany. Ohatra faharoa ihany koa, taoriana keliny zany, raha mbola nitohizan'ireo apôstôly ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny filazantsara, dia niampy ho 5,000 isa indray ny fanahy voavonjy. Fanahy lehilahy fotsiny izay 5,000 zay, akoatra ny zaza amam-behivavy. Asy ny apôstôly toko faha-4 1:7 no manambara izany. Tao anaty taona vitsivitsy fotsiny dia hoy ny tantaran'ny baiboly manao hoe niorina ny fiangonana kristianina tany amin'ny toerana maro samihafa. Ohatra tany Samaria, ohatra tany Efesosy, ohatra tany Korinto, ohatra tany Pergamosy, ohatra tany Filipi. Niorina ny fiangonana kristianina. Entina milaza hoe tena fanahy be dia be mihitsy no voavonjy tamin'ny alalan'ireto mpianatra, tamin'ny alalan'ireto apôstôly. Izay no natokany teny tery aloha hoe tonga tamin'ilay niriny tokoa Jesosy, tonga tamin'ilay nitadiavan'i Jesosy no ny hetsika nataon'ny apôstôly sy ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Fa ankoatran'izany, fanasitranana sy fahagagana avo dia avo, tsy takatry ny saina maneritreritry ny olombelona. Olona fitenin'ny vazaha ankehitriny hoe tena zavatra surnaturel. Zany no nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'ireto apôstôly sy reto mpianatra reto. Fanasitranana sy fahagagana avo dia avo amin'ny karazany, ary tena maro be no nataon'i Jesosy izy amin'io any an-danitra, fa nataony tamin'ny alalan'ireto apôstôly izay nandeha nitorina filazantsara, nandeha nivavaka any marary, nandeha namoaka démonie, satria zay no baiko nomeny Jesosy azy ireo. Dia rehefa tena jerena ny tantara, le asa fanasitranana, le asa fahagagana nataon'i Jesosy fony izy nandalo tety ambony tany, dia tena izany mihitsy no nataony ary vitan'ireto apôstôly reto. Le asa fanasitranana, le asa fahagagana nataon'i Jesosy fahiny, dia izay mihitsy no tena hoe nataon'ireto apôstôly reto tamin'ny fotoana izay nandehanany nanaovany asan'Andriamanitra na ny asa izay nandrany Jesosy azy. Tena arabaky teny mihitsy le teny nataon'i Jesosy. Ataoko fa efa hainareo le voalaza amin'ny Jaona, ataoko fa
4 andiny 4 sokafika ngery teknisianna voasoratra hoe jauna toko 4 andininy 12 leo vakiko niaty fa somary taraiky ny teknisianna ay o Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino ahy tsy misy avahana io na iza zay mino ahy ny asa ataoko no ataon'izany olona zany ary anao asa lehibe no zany aza le olona anao asa lehibe mihoatra no nataoko aza zany olona zany satria izao makany amin'ny ray tena tanteraka tsaka sandava ny arabaky teny fitenin'ny olona ankehitriny dia hoe tena kopikole tamin'i Jesosy sy ny asa nataon'i Jesosy ny asa nataony reto apôstôly sy reto mpianatry reto tamin'izany fotoana izany amen nanasitra ny marary Jesosy aretina amin'ny karazany nosotran'i Jesosy dia nanasitra ny marary ihany koa ny apôstôly ary aretina amin'ny karazany no sotran'ireo apôstôly nampitsakana ny mandrika Jesosy dia nampitsakana ny mandrika ihany koa ny apôstôly sy ny mpianatra namelona ny maty Jesosy dia ina voasoratra ao anaty ity baiboly ity namelona ny maty ihany koa reto apôstôly tahaka ny hoe Dorcas na Tabita nanao fampetera vavaka dia olona efa maty kanefa dia velona indray le asa nataon'i Jesosy mihitsy zany araka ny teny nataon'i Jesosy no tanteraka arabaky teny hita teo amin'ireo apôstôly ry fiangonanao ry havana malala manaky ty fotoana ity tsy maintsy mandeha mitory ny filazantsara isika fiangonana kristianina amin'izao taonjato faraiky amin'ny 20 taona arivo fatelo misy antsika zao tsy maintsy tsy hoe misafidy ianao fa tsy maintsy mivavaka any marary ianao tsy maintsy mamoaka demony amin'ny anaran'i Jesosy ianao zay le tengo tery aloha hoe tsy misy avahana io tsy hoe ny pastera takana ihany no tokony anao an'izany na ireo olona efa mbatranay tato amin'ity fiangonana ety ihany no tokony anao zany fa na dia ianao samy mahatonga eto azy dia na miatrany Jesosy andraikitra na miatrany Jesosy asa tsy maintsy mitory ny filazantsara ianao tsy maintsy mivavaka ny marary ianao manasitra anazy ireny tsy maintsy mamoaka demonia ianao manafaka andreny ireny amin'ny gadrany devoly tsy maintsy mandeha ianao ary eto dia mampaheranareo rehetra fa afaka ny ho tonga tahaka ireo apôstôly ireo mihitsy isika afaka ny ho tonga tahaka ireo mpianatra Jesosy ireo mihitsy isika mpino kristianina ankehitriny amen afaka ny ho tonga tahaka izany isika rehetra zao mantsy tsy miova nge Jesosy tena tsy miova nge Jesosy riavany tsy miova Andriamanitra tsy miova Jesosy tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny hery ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anaty ity baiboly ity zay nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'ireo apôstôly dia mbola azony atao ry fiangonana amin'ny alalantsika rehetrarehetra isabatan'olona tonga mamonjy aty fotoam-pivavahana ity amen ary mbola mafisika ihany fa tsy misy avahana akory isika io fa nampino kristiana efa elanao ny tato nampino mbola vaovao be mihitsy anao amin'izao fotoana izao dia afaka mandeha manao ny asa zay asain'i Jesosy ataonao ianao ary azon'i Jesosy ampiasaina sy ombana mihitsy ihany koa ianao amen tsika rehetra zany dia zao hoe miandry antsika Andriamanitra andao hiaingy andao andeha andao hitory ny filazantsara andao hivavaka any marary andao moka demonie asa matahotra satria tsy mandeha rery ianao fa ny tompo zay nametraka andraikitra taminao nametraka asa taminao efa ny lobavy tsy mandanga izy
hiaraka aminao izy, ombanao izy. Halleloia, halleloia. Ina moa matoga manokana, masa mivavaka ny marary, masa mamoaka démonie, masa mivavaka ho an'ny olona manana olana, masa mitory filazantsara. Olombelona takanareo ngy ahy e, olombelona takanareo, mpanota voavonjy, mpanota voavonjy takanareo. Fa ny fahafantarako ny marina zay voalaza ty baiboly ity no matonga say mitory ny filazantsara, say mivavaka ny marary, say mamoaka démonie. Zay nambaran'i Jesosy hoe zao no ataovy dia inoko fa marina, ka rehefa ataoko dia anjaran'Andriamanitra no manamarina an'ilay hetsika zay ataoko. Hoe tory ny filazantsara dia manamarina Andriamanitra vonjena zay miaino ny toritena ataoko na zay miny filazantsara entiko. Vavako ny marary ah dia manamarina Andriamanitra dia sitralin'ilay olona marary. Mamoaka démonie amin'ny anaran'i Jesosy aho dia manamarina Andriamanitra mivoaka tokoa ny démonie. Tamin'ny herinandroany zao alahady hariva Pasika dia nandeha toriteny tany Mahitsy izahay. Dia marobe ireo olona marary sitrana, jory vavolombelona, tao ireo olona zay nisy fery teo amin'ny tongony, faraka ny teny ono dia hoe voan'ny rôdy, dia tsy mety sitrana, zany hoe tratra ny famosaviana, dia marary manantaina. Vita ny vavaka dia maina le fery. Amen. Tsy hoe manana hery spesial akory aho natoka le olona marary sitrana, fa za mino, za sa dia mivavaka ny marary, dia anjaran'i Jesosy ny manamarina ny teniny amin'ny alalany vavaka zay ataoko. Dia rehefa kaiky ravandray dia mbola nasiako vaky faharoa ny vavaka fanasitranana ny marary, satria hitako fa mbola be dia be ny olona narary. Dia atao anatin'izay nampitory vavolombelona dia joro taty anoloana ramatoa anankiray. Za ozy izy a dia marary ny tongotro ankavia, tsy afaka mandeha raha tsy mitondra tena. Zanakatio izy tondra tena, fa taorina mivavaka anao taonao teo pastera dia sitrana tanteraka afaka mandeha. Dia zao ianao milaza fa nitondra tena tonga tato satria marary ny tongotrao. Dia ahoana fantarako fa narary ny tongotrao? Aiza ho le tena nataoko ambany sezao pastera. Dia iny le vadiny avany tondra le tena natrety ambony estrady, ty le tena fampiasan'ny vadiko izy izy najanony eo ambanin'ny seza tao. Dia nalaiko mo le tena dia nasitriko any ambany seza amin'ny pastera tany. Dia lasa izy nandeha nody tsisy tena satria fa sitrana. Amen. Amen. Riavana malala tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Na iza antsika rery tonga eto raha ohatra ka mino an Jesosy anao dia aza mipetrapetra-potsiny intsony fa mitsangana mandeha ihany, mitoriny filazantsara, mitsangana mandeha ihany, mijoro vavolombelona, mitsangana mandeha ihany, mivavaka ny marary, mitsangana mandeha ihany mamoa démonie. Fa ombanao Jesosy, ombanao Jesosy, mila say anao e. Tanareo le teny nambarako tery aloha tamin'ny andro Pentecoste, raha vao nitsangana sy nitoriteny voalohany Petera tonga dia 3,000 ny olona ndray nibebaka, 3,000 mifanahy voavonjy. Tanao raha vao sa, raha vao naneo fasahiny tonga dia 3,000 mifanahy ny olona voavonjy. Ianao ihany koa zany raha mana fasahiny tsy ampozinao, fa io olona resanao ny amin'ny Jesosy io, io olona ijoroana vavolombelona io, anapa-kevitra ho an'Andriamanitra io. Io olona marary zay ametrano tanana io, na olona hipetrany devoly hianaovana vavaka io, ho gaga ianao e, fa ho sitrana ny marary e, hivoaka démonia amin'ny anaran'i Jesosy ho araka izany ilay fiainantsika rehetra. Andao mbola teka mahafan'Andriamanitra ihany.
Halleloia, halleloia. Fa ity anefa misy condition lehibe apetrako amintsika, condition lehibe mba tokatsika avita ny vitany reo apôstôly, reo mpianatra, mba tokatsika avita ny vitany Jesosy Kristy, mba toka le teny Jesosy Jaona 14:12 ho tanteraka hoe zay rehetra mino ahy na iza ny asa ataoko no ataony ihany koa, ary no asa lehibe aza izy, mba toka zany tanteraka ho tanteraka dia zao ny condition: mila ny batisan'ny fanahy masina sy ny afo ianao. Averiko indray hoe mila ny batisan'ny fanahy masina sy ny afo ianao. Zao ny teny Jaona mpanao batisa, raha niona tamin'ny olona maro ka nanao batisa olona maro, hoy izy ao Matitoko 7:20, izao Jaona manao batisa nareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa lay hoavy aoriko ao, lay olona hoavy aoriko ao, tsy melika mitondra ny kapan'izany olona zany aho izy, na dia ekenareo mpaminany, na dia ekenareo olon'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ary tsy melika hitondra ny kapan'izany, fa olona spesialy zao, izy no hanao batisa nareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Tena namafisiny Jesosy hoe, namafisiny Jaona hoe mila atao batisa fanahy masina sy ny afo ianareo, ary dia izao dia aoka iomana andray ny batisa fanahy masina sy ny afo io, satria Jaona efa natsinjo fa isa andraikitra lehibe ho apetraka Andriamanitra amin'reto olon-reto, ka dia nampiomana Jaona hoe ianareo reo aoriana kely ao dia atao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Mikasiny amin'ny Jesosy dia nandray an'io batisany fanahy masina sy ny afo io Jesosy. Taorinany nanaovana batisa azy tamin'ny rano tao amin'ny ony Jordana, dia hoy ny Baiboly latsaka taminy, nidina tamin'ny fanahy masina, dia niendrika niseho olon'ilay fanahy masina tahaka niendrika ny voromailala, dia avy eo nandre feo izy, feo avy any amin'Andriamanitra hoe ity no zanako malalako, ity no sitrako. Zay zany zavatra nitranga taorinany batisany rano. Dia toizana tantara, dia hoy ny Baiboly ao amin'ny Toko 4 andininy voalohany, ary dia feno ny fanahy masina Jesosy. Dia tsy nijanona teo fa niala teo izy dia niverina nakany Galili, nakany amin'ilay tanàna ny aviany. Dia rehefa tany Jesosy dia hoy ny Baiboly Toko 4 andininy 14, ary niverina nakany Galili Jesosy niaraka tamin'ny herin'ny fanahy masina, ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy masina nakany Galili. Dia inona nitranga? Ny ely tao Galili sy ny manodidina Galili lazan'i Jesosy. Taloha nanaovana batisa azy, indrindrandrindra talohany nilatsan'ny fanahy masina, niseho tahaka ny endrika voromailala, dia tsy fantatra mihitsy ny momba an'i Jesosy, tsy heny tantara, nefa efa nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'izy voateraka fa mpamonjy io Jesosy io. Efa nambarany Jaona mpanao batisa ihany koa teo masiny olona hoe indro io ny zanak'olon'Andriamanitra zay hamonjy an'ity zao tontolo zao ity. Be dia be mihitsy ny titra nanambarana an' Jesosy tamin'izany fotoan'izany, fa saingy tsy fantatra foana ny momba azy, tsy re mihitsy ny momba azy, indray mandeha no mba nampitolagaga ny olona izy, fa nakao amin'ny kianjan'ny tempoly, nakao amin'ny tempoly dia nampianatra tao izy, dia gaga ny fariseo, gaga ny mpanora-dalàna, zanajovy io, fa tena mampitolagaga ny toriteniny, mampitolagaga ny fampianarana, zay ihany. Dia tsy re mihitsy momba azy. Fa rehefa latsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny endrika voromailala,
ary voasoratra hoe feno fanahy masina izy, ary voasoratra ihany koa hoe niverina ka ny Galilea niaraka tamin'ny herin'ny fanahy masina izy. Teo vao niely tao Galilea sy manodidina ny lazana, satria rehefa nitoriteny izy dia talanjona ny olona izay nandray azy. Rehefa mivavaka ho any marary izy, sitrina avokoa ny olona rehetra marary izay nanava ny vavaka manokana. Rehefa namoaka demonia izy dia nivoaka avokoa rehefa naratsy izay namatotra ny olona. Izay matoka amin'ny voasoratra hoe dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny Galilea ny lazan'i Jesosy. Avy aiza ny fototra izany? Tsy avy aiza akory fa ny olona batisa fanahy masina sy ny hafa. Ny olona fanahy masina niditra tao amin'i Jesosy niseho tamin'ny endrika voromailala. Dia mikasiny amin'ireo apôstôly indray dia nanoray an'izany fanahy masina sy ny hafa izany ihany koa reo apôstôly tamin'izany fotoana izany. Nanoray ry zareo. Ianao tsara ke ty tantara ity e. Zao ny teny nataon'ny Jaona mpaino batisa tamin'ireo olona be dia be. Zao izy manao batisinareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay ho avy aoriako ao zao efa any izy any. Izy no hanao batisinareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Izy. Dia rehefa nandeha fotoana dia mialohan'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra. Dia zao no teny Jesosy tamin'ireto apôstôly sy ireo mpianatra izay namiatrany andraikitra lehibe hoe mandehana amin'ny torony filazantsara, mandehana mivavaka ho any marary, mandehana mamoaka demonia. Ho Jesosy. Asa mbola ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany a 5:5. Jaona nanao batisinareo tamin'ny rano, fa ianareo kosa afaka andro vitsivitsy dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Fa tsy nitovanany hoe batisa fanahy masina sy ny hafa, fa teo ihany najany hoe atao batisa amin'ny fanahy masina. Ka dia asa mbola miala eto tanàna aloha ianareo. Dia tsy nambaran'i Jesosy hoe zany no hanao batisinareo fanahy masina. Tsy nambarana, fa Jaona no efa nanambarana izany hoe ianareo atao batisa fanahy masina sy ny hafa aorianao. Dia nampiakarina moa Jesosy araka teny nambarako taminareo fa reto mpianatra reto kosa, reto apôstôly nirasaina ny vavaka. Nirasaina vavaka. Zava-dehibe firaisan-tsaina io a. Tena zava-dehibe, manan-danja io. Nirasaina ny vavaka tao amin'ny efitrano anankiray. Dia raha mbola teo am-pivavahana ary zareo, dia inona ny zavatra nitranga? Izay nitranga tamin'i Jesosy Kristy taoriana ny batisany rano, dia nitranga tamin'ireto apôstôly reto tamin'izany fotoana izany. Inona ny zavatra nitranga? Hoy ny filaza amin'ny baiboly, Asan'ny apôstôly toko 2 andiny voalokatra amin'ny 14. Raha mbola teo am-pivavahana ry zareo apôstôly ry zareo mpianatra, dia nisy feo toy ny rivotra mahery mifofofofona ny endrika ny trano izay niangonana, dia matsiaro ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy ahy e. Nandre feo avy any an-danitra Jesosy hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, ity ny zanako malalako izay sitrako. Dia ny apôstôly mpianatra ihany koa nandre feo toy ny rivotra mahery fofofofo naninka ilay trano niangonana. Taorina izay tapotapoka tsy nampozina, nisy lela mitarena-afo mipetraka tao ambony izy rehetra isam-batan'olona. Nisy lela mitarena-afo mipetraka tao ambony izy rehetra isam-batan'olona. Dia hoy ny baiboly hoe feno ny fanahy masina izy rehetra. Andonga vakiana ilay teny manoko 1:1. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy fehatoka-tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenky ilay trano niangonana. Ary nisy lela maro mitarena-afo niseho teo amboniny izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Dia tsy hafa tahaka ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy mihitsy e. Nandre feo dia nilatsa amin'ny fanahy masina fanihan'i Jesosy niseho tamin'ny endrika voromailala, fa ny andro reto mpianatra reto a tena ara-baky teny niseho tamin'ny endrika afo.
mba ilazana hoe ho atao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo ianareo. Ary rehefa tena rana ny tantara, ny fanahy masina zay tao amin'i Jesosy, zay nalatsak'Andriamanitra ray tao amin'i Jesosy, io no nalain'i Jesosy nataony tamin'ireo apôstôly, nataony tamin'ireo mpianatra. Tsy hoe fanahy vaovao tateorina no nalatsak'Andriamanitra menan'ireo apôstôly, fa le fanahy tao amin'i Jesosy no nalain'i Jesosy nalatsaka tao amin'ireo apôstôly tamin'ireo mpianatra. Dia zay natoka azy ireo vita batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tena le teny Jaona mpanao batisa mihitsy no tanteraka. Dia eto dia matsiaro tantara tak'izao. Aloha vakiko aminareo aloha ty fanampin'ny teny ity. Asan'ny apôstôly toko faharoa fanampin'le teny. 2:3 sy 7:3. Zao ny témoignagen'ny Petera, fanambarana lehibe nataony. Zany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izay rehetra. 2:3. Ary efa nasantry ny tanakavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina, nandray tamin'ny ny fanahy masina, dia efa napilatsaka izao hitanareo sy renareo zao izy. Jesosy no napilatsaka an'ilay fanahy masina zao hitanareo sy renareo zao, ka niseho tsy tamin'ny endrika voremelala fa niseho tamin'ny endrika lela mitarenafo teo ambonin'izy rehetra. Vita batisa fanahy masina sy ny afo zany ny apôstôly sy ny mpianatra. Dia ity le tantara tiako tantaraina aminareo. Ato amin'ny bokin'ny Nomeria toko 1:10 dia misy tantara tak'izao. Natsapatena Mosesy fa tena mahavesatra aminy ny tondra ny zanak'Israely, tena nahavesatra taminy. Dia Andriamanitra koa comprendre dia hoe tena mitondra tena mahavesatra tokoa Mosesy hoe izy rery mitondra. Dia nanapa-kevitra Andriamanitra ry Mosesy mifidiananao lehilahy 70 zay lo olona ao amin'ny Israely, fa dia hoety makany amin'ilay tranon'ilay fiaonany ireo miaraka aminao, dia ho alaiko ny fanahy ao aminao, ho apetrako amin'ireo amin'ireo 70 reo. Amin'izay tsy anao rery ny mitondra ny zanak'Israely, fa ireo 70 reo miara mitondra aminao ny zanak'Israely. Tsy nilaza Andriamanitra hoe anome fanahy vaovao omeko 70 izay hitendrianao ho mpiara-miasa aminao, fa ny fanahy ao aminao no alaiko ho apetrako amin'reto 70 reto. Dia amin'izay mitovy longueur d'onde amin'ny Mosesy reto 70 reto, mitovy fanahy aminy, tsy mifanipaka. Fa ny vision Mosesy no vision, ny taridala Mosesy no taridalana. Andonga vakitsika voasoratra Nomeria toko 1:10, 2:9 sy ny 7:10. Dia ho Jehovah tamin'i Mosesy, manangona 70 amin'ny olon'i Israely hoe ty amiko. Dia izay fantatrao olona amin'ny fireneny sy ny fe azy. Ary eto miaraka aminao ho ao amin'ny tranon'ilay fiaonana izy. Dia hidinao, Andriamanitra mihitsy no miteny, hidinao ka hiteny aminao eo. Ary izao aka amin'ny fanahy, eno tsara, izao Jehovah aka amin'ny fanahy zay ao aminao ka metraka izany ao amin'ireo, ary hiara mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy hanao irery intsony no hitondra azy. Zay zany nila mpanampy Mosesy, dia nasaina ny anjarany fity amin'ireo olona ao amin'ny Israely. Dia avy eo nalain'Andriamanitra fanahy tao Mosesy napetraka tamin'ireo, fa tsy hoe fanahy vaovao akory na fanahy hafa. Dia tsy afataka izany mihitsy ny amin'ny Jesosy. Rehefa nahazo an'ireto apôstôly reto Jesosy, nahazo an'ireto mpianatra reto, ka hoe irahan Jesosy mba hitoreo filazantsara, hivavaka ny marary, hamoaka démonie. Dia zao ny teny Jesosy, aza mbola miala eto an-tanàna, fa andraso kely aloha, miandrasa kely aloha, fa
Jaona nanao batisinareo tamin'ny rano fianareo aoriana kely ao ao atao batisa fanay masina atreo aloha ny teniny dia janonareo apôstôly janonareo mpianatra tsy nivoaka ny tanàna Jerosalema 10 andro tateoriana tonga Jesosy anamarina ny teny sy ny fampanantenana nataony dia nataony batisa amin'ny fanay masina sy ny afo reto apôstôly dia ny fanatao aminy tahaka ny Mosesy ny fanatao Mosesy no nampidinina tao amin'ny reto 70 lahy mba tonga ny reto 70 lahy hitovy longueur d'onde amin'ny Mosesy dia ny fanatao amin'ny Jesosy ihany koa ny alaina dia napetraka tamin'ireo apôstôly mba tonga an'ireo apôstôly afaka vitany Jesosy afaka anatanteraka ny asa izay asainy Jesosy ho ataony. Halleluja, amen. Ry havana malala natao andray an'io fanahy izay efa nalatsaka Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia nalatsaka Jesosy tao amin'ireo apôstôly natao andray an'izany fanahy izany ihany koa isika fiangonana rehetra tonga eto. Io ilay antsoina hoe batisa amin'ny fanay masina sy ny afo. Tsy amaina mafy be ve zany e? Ry havana malohana zany vaovao mafaly lehibe zany dia hoy aho hoe atraiza ny etaetanao an'Andriamanitra, atraiza ny fahavoloam-panahinao mba ho tonga tahaka an' Jesosy, avitany Jesosy, avita mitory filazantsara, avita vavaka ho an'ny marary, avita amoaka démonie, atraiza ny etaetanao. Halleluja. Androany dia anao batisa antsika fanay masina sy ny afo Andriamanitra. Halleluja. Hivavaka ho anareo aho androany. Amen. Hilatsaka aminareo fanay masina sy ny afo androany. Indrindrindrindra ka ianareo izay tena pare vonona be andeha hitory ny filazantsara, andeha hivavaka ho an'ny marary, andeha moka démonie. Hivavaka ho anareo aho. Hilatsaka eto fanay masina sy ny afo. Amen. Dia rariva amin'ny roa ora iny zany fotoana lavalava iny spesial mbola hiandry ny fanatanterahany tompo ny teny fikasana isika dia ny fandrotsahany ny fanay masina sy ny afo amintsika. Inoko fa izay rehetra tonga eto androany indrindra fa rariva ho vita batisa fanay masina sy ny afo daholo ianareo ho tanteraka anay zany e. Halleluja. Eno tsara nge ity zavatra tantarako aminareo ity e mikasy any amin'ny Filipo. Iza moa Filipo? Tsy apôstôly fa olona tao amin'ny Israely, tao amin'ireo apôstôly, olona izy. Dia zany lehilahy zany anisany nandray ny fanay masina sy ny afo. Tsy magaga ry havana fady na dia atao hoe olona aza izy, hotsika hoe mpiandraikitra. Hotsika hoe mpiandraikitra. Hoy ny Baiboly amin'ny Asy ny apôstôly eo 4 manomboka amin'ny 4 4 safady manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 fa lasa ity lehilahy ity nandeha nitoroteny tany Samaria na mpitolagaga nge zavatra nitrangatany ny tanàna ny Samaria nge ry fiangonana ka tanàna renivohitra ny fampotsapy karazana fampotsapy dia hita tao Samaria daholo. Raha olombelona dia sarotra be nitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny mponina tao Samaria. Ary ambony zany nisy lalàna tamin'izany, tsy hoe lalàna fa nisy zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany hoe tsy mifampiraharaha ny Jiosy sy ny Samaritana, tsy mifampiraharaha, tsy mifandray, samy manana ny fiainana. Raha misy Jiosy mijoro eo tsy ahoan'ny Samaritana zany, raha misy Samaritana mijoro eo tsy ahoan'ny Jiosy zany. Kanefa tany amin'izany tanàna zany Filipo no nandeha nitory ny filazantsara, nandeha nivavaka ho an'ny marary, nandeha namoaka démonie. Tena nampitolagaga hoy ny olona hoe niaino any Filipo nitory ny filazantsara nanambarany amin'ny Jesosy ry zareo Samaritana. Andao vakitsika ny voasoratra 4 ary zay ny ely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Zany hoe io 4 io zany dia manambara hoe ny mpino kristianina rehetra zay niara-fanenjena ka niala tao Jerosalema
dia samy nandeha tamin'izay nandehanana, sasany any atsimo, sasany anavaratra, sasany atsinana, sasany akandrefana. Ina nataon'ireo mpin'ireo samy mandeha nitory ny filazantsara zareo, fa ny tantaran'ny Filipo mba nalaina natao témoignage. Dia andininy fadiny, ary Filipo nidina tanàna any Samaria ka nitory an Kristy tamin'ny olona tao. Nitory an Jesosy Kristy tao Samaria Filipo, le tanàna renivohitry ny sampy. Raha ny maha-olombelona dia sarotra be nitoriana teny ao, maika fa jiosy izy. Andininy fahenina, ary ny vahoaka betsaka dia ny ray hevitra niaino izay nolazain'ny Filipo na ny vilatsofina hoe inona zany teny zany lehilahy zany, raha nandray azy sy nahita fagagana nataony. Andininy fafito, fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny fiamahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy, ary maro ny marary ny paralysisa sy mandringa no nositranina. Andininy favalo, dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna zany. Dia raha toezana ny famakiana teny dia niorina tao Samaria ny fiangonana kristianina, niorina tao. Filipo mpiandraikitra, le olona ho filazan'ny baiboly azy lasa nandeha, dia ireo voasoratra ireo zavatra nitranga. Tany amin'izay atao hoe tsy nona fa iorinany ny fiangonana tany izy no nandeha. Ry havanao, raha mandray ny fanahy masa sy ny afo anao androany, raha milatsaka aminao ny fanahy masa sy ny afo na iza, na olona mibadabada fiteny azy ianao, na olona midada azy ianao, na olona votsavotsy ary ianao, tsy haiko izay filazanao hoe za tsy nianatra, za tsy nampianarana baiboly. Ry havanao, rehefa raisinao ny fanahy masa sy ny afo ka andeha hitory filazantsara ianao, ho sa hivavaka any marary, sa moka demonia, voava mahafaly lehibe, ahita vokatra ianao, ahita famiazana ianao. Halleluja! Asiteka mabery havanao. Amen, amen. Raha riva zany fotoan-dehibe ntsika, raha riva amiroa fotoan-dehibe io, tongavy anao maka toerana ty aloha mihitsy anao, fandray ny fanahy masa sy ny afo anao. Amen, amen. Tsy takatra saina fiasan'io Andriamanitra io. Ary zany angamby, tsy hoe angamby fa tena izy natoka le mpanompon'ny Andriamanitra antsoina hoe apôstôly Maldonado, raha nanao fitoriana filazantsara tany Kenya izy, dia nanalika ny fitoriana filazantsara nataony tany Kenya io zahay, dia ny sabotsy ariva zao ny filazana lehibe nataony tao. Eto ny maty rehetra zay maty hitanareo rapitso, fa ho velomin'i Jesosy reo maty ireo. Tena fahasahiana tsy misy toy zany ke hoe asaina mitondra olona maty ny olona, toa apetraka aloana ka izahay apetraka to amin'ny devan eo, dia ho zahay hoe isy vatapaty be dehibe zany hoeto misy olona maty ao anatiny, inona reny tragy. Dia le paster niaraka tamiko zao ny tantarainy, tsy natory mihitsy paster natry ny alina, sabotsy ala tsy natory fa nieritreritra hoe inona ny tranga rapitso, fa nanao antso avy le paster le apôstôly Maldonado hoe ento maty. Inona reny tranga rapitso hoe tena tobotoboka be fokony izy, ary tena tsy natory mihitsy tamin'ny alina, fa ndrisa nefa mofo fa tsisy nitondra olona maty teo. Fa inoko fa raha nisy olona maty nentin'ny olona teo nasehon'Andriamanitra fa izy manao zavatra surnaturel, tena fagagana avo tsy takatra saina no ataony, satria le mpanompon'ny Andriamanitra efa vonona. Ka itsika rehetrarehetra ekeo raha vonona ka andeha ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra amin'ny alalanao. Ianao mihitsy no anatona hita taramiko pastera tsy napoziko nisy naratary dia nivavaka ho azy tsy nijery afa tena kipoko maso dia nivavaka ho azy gaga avy eo, fa nitsangana le olona maleny ahita fagagana toy zany ane ianareo. Ndao tsika teka mafan'Andriamanitra tompoko. Amen. Dia raha riva fotoan-dehibe, ary akoatra ny fanahy masy ny afilatsaka aminareo dia ho sitrana daholo ny marary rehetra zay tonga raha riva, ho sitrana daholo dia hiteka mafan'Andriamanitra isika, satria mandehibe ny fotoana ndao tsika hivavaka hisaotra ny tompo azy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny afatra zay nampitondranao aty eo, misaotra fa sitrakao ny andehanana zao fiangonana izao, andeha
hitorona ny filazantsara anambarany amin'ny Jesosy fa mpamonjy ity zao tontolo zao ty Jesosy. Andeha hijory vavolombelona, andeha hivavaka ho an'ny marary, andeha moka demonia amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Ary androany dia manomana azy ireo ianao andray mifanahy masina sy ny afo. Androany anomana azy ireo ianao andray mifanahy masina sy ny afo. Ka dia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Fisoratsika n'Andriamanitra dia hiteka isika. Dia mafisika izany ny filazana raha riva amin'ny roa fotoan-dehibe samy mifampilaza ny fanahy tao amin'i Jesosy dia nalatsa tao amin'ireo apôstôly no alatsany amintsika rehetra dia mibatisa fanahy masina sy ny afo. Dia io fantantara-piainanao ary natoetranao ary iova, toe-panahinao iova, ny finoanao sy fatofian'Andriamanitra iova, toka olona mahery ianao. Halleluia. Andehantsika amin'izao fotoan'izao irosy hitondra mifanatitra satria efa mandeha be ny fotoana. Dia reto boaty reto no misy ny ametrantsika ny ampahafolokareny. Dia hoentinao zany ny ampahafolokareny. Dia rehefa aveo tatazana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay. Anao irana Kristy rehetra ao anatin'izany tompoko. Tonga dia mandroso ianareo izay nitondra ny ampahafolokarena maka ty anoloana zany tompoko. Mandrosika nareo mpanatrakotra zany mandroso tompoko. Yeah.
dia raha indray ny filazana apetrako amintsika le nambarako teo a fotoan-dehibe rarivo amen mba tokanao avitany vitany Jesosy avitany vitan'ireo apôstôly dia anobatisantsika rehetra amin'ny fanahy masina sy ny afo Jesosy ary akoatran'ny hoe avitany vitan'i Jesosy avitany vitan'ireo apôstôly ianao dia eo amin'izay ilatsan'ny fanahy masina sy ny afo dia sy fahagagana manokana ho an'le olona ho sitrana ny marary ary na dia le olona tena nampitomananao io azy anao mirakila aminao Andriamanitra zay le hoe anao mihoatra no zay nangatanao sy zay no heverinao izy ka dia tongava rariva ianareo dia ny filazana manaraka ny mpanao vavaka fifonana rehetra ny intercesseur zany dia manao fotoan-dehibe any soavy masoandro fiangonana refi soavy masoandro amin'ny sabotsy ho avy zao any zany no ataony fiarahanareo manao vavaka fifonana arak'izay tondrany mpanompon'Andriamanitra anareo any dia tsika pino izay mba andray anjara iombona amin'izy ireo ho amin'ilay vavaka izay atao dia afaka makany koa nareo sabotsy amin'ny sivora no manomboka amin'ny fotoana any soavy masoandro fa ianareo izay miandraikitra momba ny aka rehetra ho fanomanan'ilay fotoan-dehibe amin'ny volana o dia mivory ianareo amin'ny voalohany volana me ka ny toerana indray dia any amin'ny refi sabotsy namena tsy ilay refi eo akaiky ny tetezana akory akaiky ny lasantsy fa mbola mandroso ihany ianao dia tsy lavitra ao sady mantany olo ianao ao zany eny mety misy filazana hoetsany rendez-vous refi ihany zany any no atao ny fionanareo tompony andraikitra rehetra momba ny akao izany dia farany misy valopitako zao ho zaraina amintsika